farana ny herinandro teo kosa ny fanamariana ny fahafolo taona ny joroan'ny sekoly ambony Ifagi toy izao manaraka izao ny fanazavana talen'ny sekoly. Mamarina amin'ny fety na rehetra teto amin'ny Ifazia tamin'ny nanaovana ny fety momba ny fankalazana amin'ny fahafolo taonanay izay mifarana androany ihany koa zany dia manao ny fetinay momba ny nahazoanay ny habilitation farany rehetra tamin'ireo filière tsy nahazoanay teo aloha rehetra. Zay zany satria eto amin'ny Ifazia dia misy ny agronomia, misy ny gémologia, misy ny paramède, misy ny tertiaire, misy ny génie civil ary ny industriel. Ireo rehetra tsy azonay moa zany dia azonay tamin'ny alatsinainy avokoa ka dia zay mahatonga anay miara mifety amin'reto ankizy reto ny androany. Minso manantena kosa nefa zahay fa hitombo hatrany zany ny fahatsarana misy eto amin'ity sekoly Ifazia ity satria zay moa zao dia misy ihany koa ny trano vaovao zay tokananay amin'ny androandroany ihany koa miaraka amin'ny fety io. Amin'ny latsinainy dia efa miditra amin'ny trano vaovao moa ireo ankizy rehetra ireo zay samy any ambata mitsangana avokoa.